mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly mirahaba tsika rehefako malalatra ty ty alarobia fa 7 ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazantsaramasina araka ny Matio toko fa 7 andininy fa 50 ka hatramin'ny andininy fa 3 amby 50. Matio toko 7 andininy fa 5 ka 50 ka hatramin'ny fa 3 amby 50 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa niantso tamin'ny fomahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Ary nisokatra ny fasana ka maro ny faton'ny olona masina izay nodimandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo tao riny nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandininy fa 150. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ry havako, inoako fa ny maro amintsika dia efa sendra zavatra teo amin'ny fiainana na teo amin'ny andraikitra na teo amin'ny zavatra natao manao hoe misy fetra, mby amin'ny fetra hoe tsy azo anoharana, mby amin'ny fetra hoe te handroso nefa tsy azo anoharana, mby amin'ny fetra hoe te hiezaka nefa misy vato misakana na misy vato manakana na misy rindrina zay mibahana. Inoako fa efa todi-javatra tahaka izany anao manao hoe te hamita zavatra, te hiezaka, te hanatratra tanjona nefa voafetrana ny hery, voafetrana ny heti-manana, voafetrana ny rehetra maha olombelona dia manapetra. Eto amin'ity Matio toko fa 7 ty rehefa malala dia maneho zava-baovao amintsika ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Maneho zava-baovao amin'ny fomba fijerintsika ny fiainana, ny fomba fijerintsika ny finoana, ny fomba fijerintsika mihitsy natao hoe fahombiazana. Hoy ny tantara Matio azy hoe tamin'ny fotoana izay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, alohan'ny nitsanganany tamin'ny maty maromana koa tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy, dia tritra, rovotra lay efitra lamba, lay efitra lehibe na lay karazana rideau moa izy io, atao hoe efitra fa rideau lehibe le izy. Natao hoe tritra le izy fa satria matevina, tsy de tahaka ny hoe raha rideau tsotra fotsiny dia rovotra ny fampiasan'ilay voambolana, fa natao hoe tritra le izy satria ny antony dia matevina be io rideau io. Efitra lamba io zany dia matevina be, efitra mampisaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina izy io. Ny efitra masina indrindra zay indray mandeha ihany no azo idiranao zany, dia ny mpisorona be no hany afaka miditra ao indray mandeha isan-taona Exodus toko 30, ary mitondra ny fahotan'ny olona ao amin'ny efitra masina indrindra io, satria no heverina fa efitra zay an'Andriamanitra irery io. Exodus toko 30 tsika tao mitantara, misy ny teny Mosesy, misy ny fiaran'ny fanekena sy ny sisa, ilay mofo aseho, ilay efitra masina indrindra indray mandeha isan-taona ihany. Fa aty ambadika kosa ny olona, ny mpiangona andavanandro, ny pretra, ny mpisorona be sy ny tahaka izany dia aty ambadika no aty anoloana n'ilay efitra masina. 20 centimetre io ny hatevenan'io lay mpanoratra tantara antsoina hoe Flavius Joseph. 12 centimetre ny hatevenan'io izy, lamba tsara, manga, tsara tarehy, matevina dia matevina zany. Ary avo satria amin'ny tantaran'ny Flavius
Flavie Josepha azy teny hoe eo amin'ny 7 metatra 8 metatra eo ny alavan'io 7 akio, zany hoe any amin'ny 8 metatra anoany na no alavany lay efitra tritra, lay rideau zany matevina mahatratra 10 centimetatra mahery ka mahatratra 8 metatra ny alavany tritra. Dia ny tiany Matthieu Tantaraina sy amafisy ny tantaran'ny Flavie Josepha de ny hoe lay tantara hoe matevina lay rideau, dia ny tiany Matthieu Tantaraina de ny hoe zavatra tsy pitranga zany, zavatra mahagaga, rovotra lay rideau zay tsy tokony ho rovotra fa am'izao fotsiny. Izay entina mampaela-tsika rehefa koa malala de zao, inona ny hevim-panahy zany hoe rovotra lay rideau, rovotra lay efitra masina, ary inona ny dikan'ilay hoe rovotra lay izy, ny dikany hoe rovotra lay efitra masina, inona moa ny dikany? Raha ohatra ka ny sasaka lay efitra lay rideau 8 metatra, inona ny dikan'izany? Tsotra ny dikan'izany Matthieu, mahazo miditra ao am'ilay efitra masina indrindra ianao, ary mahazo mivoaka ao am'ilay efitra masina indrindra kosa Andriamanitra manatona anao. Dikany voalohany de zao manao hoe rovotra lay efitra masina lay rideau, ary Andriamanitra niala avy ao am'ilay efitra masina indrindra nanatona ny olona. Zany hoe lay fahafatesan'ny Jesosy tamy maty de zao niditra nakaty amitsika Andriamanitra, avany am'ilay efitra masina indrindra Andriamanitra de afaka niditra taty amitsika. Inona ny dikan'izany? Ny idiran'Andriamanitra zany ny fiainatsika, nanaiky hiditra ao am'lay toerana maloto Andriamanitra, nanaiky hiditra ao am'lay toerana misy atsika Andriamanitra. Zay ny dikany hoe rovotra lay efitra masina indrindra lay rideau. Ny teolojianina maro reo ataotsika hoe reo mpivaofy ny soratra masina ny filazantsara sinoptika de manao hoe ny dikan'io voalohany de zao tapitra ny fivavahana jiosy, ny farany eo ny fivavahana jiosy, manomboka kosa ny fivavahana kristiana. Zany hoe inona moa le fivavahana jiosy? Le fivavahana jiosy dia ny fiheverana ho ny olombelona ny manatona an'Andriamanitra, ny fiheverana hoe Andriamanitra tsy afaka manatona ny olona, no heverina manao hoe misy efitra mampisaraka ny olona sy Andriamanitra, no heverina ny hoe zany Andriamanitra zany de tsy azo takarina, no heverina manao hoe zany olombelona zany dia lavitra an'Andriamanitra. Tsy diso zany raha ny testamenta taloha no resahana rehefa koa malala, ary tsy takatritsika mihitsy ny alehiben'ny famonjen'Andriamanitra raha tsy takatsika aloha ny testamenta taloha, tsy takatsika ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra raha tsy takatsika fampanota isika, tsy takatsika mihitsy ny alehiben'ny famindram-pon'Andriamanitra raha tsy takatsika fa masin'Andriamanitra, tsy takatsika ny fitiavan'Andriamanitra raha tsy tsapatsika fa lavitra lie ny elanelatsika sy Andriamanitra. Mazava ny teny zoatra masina Isaia mpaminany de manazava ny manao hoe ny otanareo no efitra, io le resahana, no efitra matevina mampisaraka an'io, no rideau mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ho Isaia mpaminany. Eto nefa zay efitra lamba izay rideau matevina de matevina zay tritra, ary tritra le izy, tsy hoe tritra fotsiny de miteny hoe de tritra le izy, fa tritra midika hoe nivoaka tao Andriamanitra ary nanatona atsika, nanasa atsika, nanakaiky atsika. Afaka malala vitan'Andriamanitra ny dingan'izany tamin'ny fotoanan'ny Pasika, ny fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana. Mazava ny tenin'ny epistily any Hebreo fa ny fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana de midika faharovitan'lay rideau, lay faharavan'lay efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, ka Andriamanitra nanaiky nivoaka tao amin'ny toerana zay no heveratsika ho misy azy io fa nanakaiky atsika izy. Fitiavana ravako malala tsy misy taky zany, ny ravan'Andriamanitra lay vato misakana atsika tsy eo aminy,
ndravan'andriamanitra lay vato misakana izay mahatonga atsika tsy afaka natonon'andriamanitra. Afaka malala andriamanitra nanatona atsika, andriamanitra miara-monina amitsika, andriamanitra zay tsy lavitra atsika fa nanakaiky atsika, nandefitra nanafoana ny tenany, efa naka ny endriky ny mpanompo izy hoy Paoly amin'ny Filipianina 2:2 ary de nanaiky hitovy amitsika olombelona, nanaiky hitsofoka tam'izany rideau rovotra zany andriamanitra mba hamonjy atsika. Fa ny faharoevako malala lay rideau rovotra ihany koa de zao nitaonatsika hiditra ao anatin'ilay rideau rovotra na lay efitra rovotra ao am'ilay lamba rovotra, raha ny sasaka na rovotra lay rideau de zao efa mpaniditra toko vetsika, nitaonatsika hiditra ao zany. Inona le hoe miditra ao? Miditra ao ao am'ilay efitra masina indrindra. Tsy andriamanitra ihany no nanatona atsika ka nanadio atsika, nanafaka atsika tamin'ny fahotana tonga miaina ny fahamasinana, fa izao isika koa mila manao dingana ka miditra ao am'ilay rideau rovotra makao amin'ny efitra masina indrindra. Zany hoe nohony amin'ny fahafatesana tompo to amin'ny azy fijaliana de afaka miala am'ty fotaky ny fahotana ty isika, afaka miala am'ty fotaky ny tsy fahamasinana ty isika, de miditra ao am'ilay fahamasinan'andriamanitra. Tsy tafiditra ao le fahamasinan'andriamanitra atsika raha tsy rovotra lay efitra mampisaraka, tsy tafiditra ao amin'ny fahamasinan'andriamanitra isika raha tsy efa nivoaka tao amin'ny efitra masina eo andriamanitra ka nanadio atsika ary nitaonatsika hiditra ao am'ilay fahamasinana indray. Izay sary tsotra izay avako malala no tiany Matio azotsika manao hoe tsy misy tsony ny efitra mampisaraka atsika amin'andriamanitra, tsy misy tsony ny hoe lavitra andriamanitra, tsy misy tsony ny hoe lavitra n'andriamanitra isika. Ao am' Jesosy de zao efa nanatona atsika andriamanitra ary efa afaka manatona an'andriamanitra isika. Fanontaniana apetrakatsika tany aloha, inona ny akon'izany eo amin'ny fiainanao? Ianao ve efa tojo hoe misy vato misakana eo amin'ny fiainanao tsy ahafahanao mandroso? De hoy tsika manao hoe efa tojo an'izany, efa tojo an'izany hoe misy zavatra maro mety manakana, mety mibahana ny lalako tsy ahafahako mandroso. Ity fitantarana Matio ity avako malala de maneho fa ny sarotra indrindra teo amin'ny fiainatsika de efa nataon'andriamanitra. Ny vato misakana sarotra indrindra eo amin'ny tantaratsika de zao ny fifandraisantsika tamin'andriamanitra. Io ny efitra sarotra indrindra, io ny tevana lavaka lehibe indrindra de ny mampisaraka atsika amin'andriamanitra. Lavaka manko-tanantana ary tsy vita ny dingan'ny olombelona, tsy voadingan'ny olombelona mihitsy io lavaka mampisaraka ny olona tamin'andriamanitra io, ary efitra mampisaraka ny olona tamin'andriamanitra io tsy vitan'ny olombelona mihitsy ny manjera azy, fa vitan'andriamanitra zany noho ny amin' Jesosy. Ary lay antsana mampisaraka ny olona amin'andriamanitra, lay lavaka mampisaraka olona amin'andriamanitra de zao efa nasian'andriamanitra tetezana de Jesosy. Dia izany toetrany zany afaka malala no ijerentsika ny zavatsarotra na ny ijerentsika mihitsy ny atao hoe fiainana. Zay mahatonga atsika marina loatra ny tenin'ny lay mpandika teolojia protestanta anankiray manao hoe ny kristianina nge tokony optimista mandrakariva. Inona moa no antsoina hoe optimisme? Ny antsoina hoe optimisme de ny hoe mety misy zavatsarotra, mety misy vato misakana eo aminao saingy zao ny antsoina hoe toetsaina optimista de zao mihevitra fa zavatra mandaly ihany zany, tsy zavatra maharitra zany. Ny toetsaina optimista de zao manao hoe ny fiainana tsy ilozana zavatra sarotra fa izao mandaly ihany zany. Tsy hoe mandaly ihany am'izay mety toetsaina optimista zay nefa fa tena zao manao hoe resy ny filazantsara zany, resy ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zany. No zany de manana toetsaina zay miabo mandrakariva ny kristiana, manana toetsaina mandrakariva manao hoe ny efitra sarotra indrindra tao amin'ny fiainako de zao fifandraisako tamin'andriamanitra. Saingy zao efa nampihavan'andriamanitra tamin'ny tena no nanony amin' Jesosy ka efitrinona indray no mbola manankivy anao tsy ahafahanao mandroso.
no zany de zao na inona zavatsarotra eo amin'ny fiainanao de zao tsy sarotra noho ny fahafatesany tompo to amin'ny azo fijaliana zany, tsy sarotra noho ny zavatsarotra ny lalovan'ny tompo ho famonjenanao zany. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly tsy mba manana fanahina mihitsy, ary tiany Paoly ny tantara ny jorovavolom-belony Paoly eo amin'ny fiainany eo amin'ny taratasy misontanao an'ny Koritianina impiry moa izy miteny manao hoe voagetra manodidin'izay nefa tsy teny, botraka nefa tsy mahavoivo, toy ny efa ho maty mandrakarivo zahay, toy ny efa nafoy mandrakarivo zahay, toy ny mahandro zay nefa mampanankarena ny maro sy ny sisa rehetra hitantsika amin'ny taratasy ny soatan'ny Paoly zany hoe efa hitanay avokoa ny karazana vato misakana rehetra, kapoka ve tsy hitanay hoy Paoly, fanenjehana ve tsy lefa niatra tamin'ny nofonay, tsy fihinanan-kanina ve tsy efa hitanay, inona nyvadian'ny namana mahatoko ve tsy efa hitanay, ny alina ny onjan-dranomasina manonja ve efa hitanay daholo zany rehetra zany ho Paoly, fa izao manohitra noho ny mpandresy izysika amin'ny alalalay ty atsika de afaka malala azavariana ary mijery ny rindrina eo anoloanao, fa izao ny rindrina eo anoloanao de zao azony tompo ravany zany raha tsy efa rava mihitsy ary, fa manasanao kosa ny tompo hiditra ao anatin'izany andingana zany rindrina rava izany, tsy noho ny herin'ny tenanao fa noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ho an'ny tenanao manokan'izay ry havako malala hoe rovotra ny efitra lamba efa tsy voazon'izay tsony Andriamanitra fa efa nanatona anao izy, efa mitoetra ao anatinao mihitsy ary tsy hanivela ny tenanao, tsy voazony lay efitra masina indrindra intsony fa ao anatinao mihitsy Andriamanitra de mitaonanao hanao dingana hanatona azy bebe kokoa. Fa ny faharoa avako malala de zao rehefa rovotra le hevitra masina indrindra de Paoly manazava an'eo mitaratasy no soratana ho an'ny Efesianina manao hoe midika koa io fahalavorariny ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona, fa Andriamanitra ho izy no nandrava ny hevitry ny fisarahana, lay fisarahana io lay rido-rovitra io Paoly de zao tsy milaza koa hoe milamina ny fifandraisako tamin'Andriamanitra ka na inona vato mitsakana amin'ny fiainako na amin'ny ara-panahy io na amin'ina de zao rehefa eo Jesosy de zao voasongoko zany, azoko io arany zany, ny mafilavitra aza vitan'ny tompo ko maika fa ny vato misakana zay eo anoloako hain'ny tompo esorona zany. Fa ny faharoa de zao lay efitra masina rovotra lay rido rovotra de midika koa ho Paoly fahalavorariny fifandraisako amin'ny mpiarabelona amiko, manasatsika zany Paoly eto amin'ny taratasy Efesianina raha miteny izy manao hoe fa izy ny fihavanantsika tao aminy nandravana ny hevitry ny fisarahana, de manasatsika Paoly amin'ny Efesianina io ary manasatsika matio hiditra am'ilay hevitra masina mba hiavana amin'ny mpiarabelona amitsika. Fitaomana atsika ny dikany hoe io faharovitan'ilay hevitra masina indrindra io de milaza hoe efa manasanao Andriamanitra hiavana amin'ny namanao, manasanao Andriamanitra hiavana amin'ny mpiarabelona aminao. Jaona manazava an'io amin'ny Epistily nosoratany manao hoe tsy misy olona tian'Andriamanitra zany ka makahala ny rahalahy, mandainga ny olona manao an'izany ozy, mandainga ary metsara velatsiona natrean'Andriamanitra, ianao raha tian'Andriamanitra tsy azonao atao mihitsy ny teny hoe halanao ny rahalahinao, ianao tsy afaka makahala ny rahalahinao satria ianao tian'Andriamanitra, ary ianao tian'Andriamanitra de zao tiany rahalahinao azy ianao, fa tsy afaka miaraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fakahalana ny mpiarabelona ny fakahalana ny rahalahinao, mazava io. Ary io tsy azo hiatsarana velatsiona natrean'Andriamanitra fa Andriamanitra mbola aneho ny miafina ao am-pontsika, Andriamanitra tsy azo anafenana zay eo am-pontsika, Andriamanitra tsy azo hiatsarana velatsy hoy Jaona ihany manazava, fa izao Andriamanitra de efa nampiseho ny fitiavana atsika fa fonombolam-palota atsika de maty amonjy atsika Kristy, mazava ny tenin'ny soratra masina. No zany ry havako malala lay hoe efitra masina rovotra de midika koa fa mitrana bevanana amitsika samy olombelona, nivoaka vao am'ilay efitra masina indrindra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, niala avy any amin'ny lanitra zay sarin'ilay efitra masina indrindra Andriamanitra
ary niara-monina tamintsika tamin'ny alalan'i Jesoa mba haninona mba hampiavana antsika samy olombelona. Ny avako malala isan'ny zavatsarotra indrindra amin'ny fiainan'ny olombelona ny atao hoe fahaizana mamela heloka. Isan'ny mafy indrindra amin'ny olombelona ny hoe hamela ny heloky ny namany. Sarotra amin'ny olombelona manao zany. Vitan'ny siansa ny manamboatra zanaborana ary mitazana ny fiainantsika avy eny ambony eny makety ambany ety. Vitan'ny siansa ny efa manasitrana ny aretina maro isan-karazany, fanomezan'Andriamanitra ny siansa mazava ho azy. Fa izao tsy vitan'ny siansa, tsy vitantsika olombelona ny mamela heloka. Mafy amintsika ny mamela heloka. Raha mora ny namela heloka, tsy nametra-panontaniany Petera manao hoe fa impiry moa Andriamanitra no avelako ny heloko ny rahalahako. Tsy afaka mety tsara velatsio atrehan'Andriamanitra miteny hoe mamela heloko zany nge mora kely, zavatra mora kely zany, tsy ry avako malala. Matoa impiry miverina amin'ny soratra masina no hoe aoka ifamela heloka iarareo, de sarotra amin'ny olombelona ny mamela heloka. Ary izay fahasarotany famelan-keloka izay indrindra no nahatonga ny hevitra masina io tritra, mba hahatonga n'Andriamanitra niala tao nidina avy any an-danitra, nidina niala avao amin'ilay hevitra masina indrindra, ary tonga tamin'ny alalan'i Jesoa hampiavana antsika. No zany de avako malala, raha misy kristiana mankalaza an'Andriamanitra noho ny Paska, ny dikan'izany de mitaonanao hiditra ao anatin'ilay amakivaky lay hevitra masina, amakivaky lay rideau rovotra mba hiavana amin'ny namanao. Iza moa io rideau rovotra io? Ho le pistiro arebreo, Jesoa io. Io rideau rovotra io izy de zao tsy zavatra io, fa zao Jesoa io. Saron'ny Jesoa io. Amin'ny alalan'ny Jesoa no ahafahanao mandresy ny sakana maro isan-karazany, mibahana anao tsy hanana fifaliana, mibahana anao tsy ahomby. Amin'ny alalan'ny Jesoa rery any no ahafahanao manatona an'Andriamanitra, ary tamin'ny alalan'i Jesoa rery any na ahafahan'Andriamanitra nanatona antsika. Izy io varavarana io Jesoa. Fa izao koa zay rehetra miditra ao amin'ny varavarana io de Jesoa, miditra ao amin'ny efitra masina io, miditra amin'ny rideau rovotra io de zao mitaona antsika mela heloka. Efa mba niditra tao amin'le rideau ve aloha ianao sa tsy e? Efa mba nanaiky namakivaky an'ilay intsofoka tao amin'le rideau ve ianao? Zany hoe niditra nandray an'i Jesoa, nandray le tena famelan-keloka, efa mba niditra tamin'io ve ianao? Sa mbola nanao tazan-davitra hoe rovotra le rideau e? Fa tena efa nandray niditra tao ve ianao, namakivaky tahaka ny namakivakin'Andriamanitra? I rideau i manatona anao mba hitao manotompo anao kosa hamakivaky indray lay rideau rovotra hitsofoka am'izany varavarana zany hanatona an'Andriamanitra. Hitsofoka am'izany varavarana zany ko hamela ny heloky ny namanao, hanatona ny namanao. Afako malala engany eo takatrao fa tsy faty-antoka akory. Ny famakivakiany zany rideau rovotra na zany tritra zany, fa fahasoavany zany. Eo am'izany tritra izany de tritra ny fitahina io, tritra ny fahasoavany io, satria ny kapoka nahazo an'i Jesoa nahatritra ny rideau io. Ny kikika an'i Jesoa no nahatritra ny rideau io, ary io ny fanasitrananao atsika. Ho aminao an'iny fiadanan'i Jesoa, ary ho ainao an'iny amakivaky zany efitra, zany rideau rovotra na zany efitra tritra izany, handraisanao le famonjena natosak'Andriamanitra ao tanàlan'i Jesoa. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zahay fa lehibe ny fitiavanao. Ianao no efa namakivaky ny fiainanay ary ny taonanay anatona anao, tsy amin'ny herin'ny tenanay fa amin'ny herin'ny fahasoavanao. Tompo, ovay fonofo ny vovatonay, mba haizanay mandray anao Andriamanitra zay tianay tamin'ny alalan'i Jesoa. Ovay fonofo ny vovatonay ka ho hainay ny amela ny heloky ny namanay n'izao fotoana ao aoriana ny Paska izao. Ny fahotanay no hevitra mampisaraka anay aminao ny soratra masina. Efa noravanao tao amin'ny hazo fijaliana zany.
dia mitoerany ty amponay Jesosy ary avao zay isan'andro ny fanorantenanay. Misaotra noho ny amin'ny fanokafanao ny lanitra mba hahafahanay miresaka sy miona aminao Andriamanitra amin'ny alanao Jesosy, dia ataovy miorona mandrakariva ny fitiavanay sy ny finoana ianao. Tompo, de mametraka ny fiainany mandrakariva eo ampelantananao zahay, ka mahatoky fa ny zavatsarotra, ny vato misakana amin'ny fifalinay, amin'ny fahasambaranay, de efa ravanao tao amin'ny hazo fijaliana, fa omeo anay ny finoana mahatoky fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ho amin'ny fiainanay ianao. De mivavaka zay Tompo ho an'ny tanindrazanay, ho an'ny fiangonanao zay misy anay, ho an'ny ankohonana sy ny fianakavianay avy, atao feno fifaliana sy fahendrena fandresen'izy ireny. Misaotra Jesosy. Amen.